Sy ny dia eto Madagasikara ihany no fehezin'ny club de danse Diar sy ny dia manerana izao tontolo izao dia saika ahitana ny talentany avokoa. Izy ireo ihany koa dia mamono talentan'ireo ankizy na ihany koa zany ireo olon-dehibe izay maniry ny hianatra dia ny talenta miafina any amin'izy ireo no ezahana ampitomboana ka manaraka ny fampianarana eo anivon'izany club de danse izany ireo maniry ny hianatra ao mba ahafahana mifehy izay sehatra ny dia izay. Tato-baovao. Maro tokoa no liana amin'izay fandihizana izay ary tsy mifidy taona rahateo ny fandihizana. Manomboka 2 taona sy tapany dia afaka miditra ao amin'ny club de danse Diar ny ankizy. Ho an'ny ankizy tena mbola kely dia misy ny fampianarana ny antsoina hoe danse d'éveil. Iray amin'ireo ankizy tia mandihy i Kasi izay vao tsy ela akory no nanomboka niditra nianatra teto amin'ny club de danse Diar. Ny ray aman-dreny ihany koa dia maro no mitondra ny zanany aty amin'ny club de danse Diar, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Ny karazana dia rehetra moa dia hita ety amin'ny club de danse Diar avokoa, raha tsy laza fa tsy ny danse sportive latine, danse latine standard, danse de salon, rock, salsa, danse classique, moderne jazz sy ny hip-hop. Dia hatretan'ny kitoko lasitoko vavy ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivany sabotsy ity mankasitraka fenonao ny fahita lavitra matv sy ny sampana fampalalam-baovao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino mitoetrandro fandarana eto fahita lavitra matv mame fotoanao anao ny tena koa manaraka indray veloma tompoko.